Maraharo vaovao indray no voalasa fa matin'ny tsimokaretina coronavirus androany alarobia ny fanambarana nataon'ny profesora Ianta-Maria Daniel Volontina tao amin'ny Manjerim-Panjakana. Tafakatra 12 araka izany isan'ireo olona maty ity valanaretina ity eto amintsika. Ny ampy 920 kosa ireo olona vaovao vao marina fa mitondra ity tsimokaretina ity ka ny 20 amin'izy ireo dia avy eto Antananarivo avokoa. Avy ny Vohipe ny faritra Vadivavidivinany kosa ny iray ambiny. Raha tambatra dia mahatratra 3 sy 340 ny isan'ireo olona efa nitondra sy mitondra ny tsimokaretina coronavirus eto Madagasikara hatramin'ny isian'ny valanaretina. Ny 570 amin'izy ireo no mbola manaraka fitsaboana ka ny 230 no marary mafy amin'izao fotoana izao. Tazomoka ny nahafaty ny 13 tamin'ireo olona 230 nodimandry tany Rantsara sy Befotaka, distrikan'ny Befotaka, raha ny vaovao nampitain'ny profesora Miljon Randrianarively-Tsosia, mpikambana amin'ny kabinetra ministry ny fahasalamana, ary etom-pivalanana kosa ny nahazo ireo sazana moniainy tany amin'ireo faritra roa ireo ho ihany ny tompon'andraikitra ity. Nisy fampiny fanafody sy ny fahasarotan'ny lalina ny tena mahasarotra ny fitsaboana sy ny fandraisana tanana ny marary any amin'iny faritra iny. Mbola mitoy anefa ny fanadihadiana ahafantarana ny tena zava-misy avy any amin'ny faritra Befotaka iny satria ny talata 30 Jona vao tonga tany toerana ny ekipa ministeran'ny fahasalamana izay nainga teto Antananarivo no maraina ny 25 Jona lasa teo. Sy ndrehetra tonga eny amin'ny foibe pitsaboan'ny Covid-19 eny andotam-penaka no atao fitiliana fa izay mitondra ny soratra retina ihany ny dokotera Noroasina Rakotoarson avy eo amin'ny fitalevan'ny fampiroboroboana ny fahasalamana eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka nandritra ny tavany raha ny tampanao gazety androan'ny voalohan'ny volana Jolay. Atao fanadihadiana manokana ireo izay tonga manatona ny toeram-pitsaboana ka miankina amin'izay valan'ny fanadihadiana no andraisana ny fepetra mifanaraka amin'ny toe-pahasalamany.